hatramin'ny 3 Desambra izany hoe efatrandro sisa no ahafahana mametraka fitorinany amin'ny CES faritra Androy, Anosy, Menabe, Analanjorofo, andrasana ny atongavany ampahany feno amin'ny vokatra any an-toerana mialohan'ny amoahany vokam-pifidianana Vonjimaiky ny 7 Janoary eny amin'ny Senita. Tsy misy ny fiakaran'ny viditsolika amin'ny enim-bolana voalohany ho an'ny taona 2024 araka ny fanapa-kevitry ny governemanta. Rotaona izao, tsy misy ny fanaraha-masina ataon'ny ministera mivarotra ny amin'ireo vokatra momba ny sakafo lanidata eny an-tsena. Sy doka ny vidin'entana mora ny mpanjifa, mila fitandremana ny fanjifana ankehitriny. Voarakitra ao anatin'ny Guinness Book 724 Joe Alexander, teratany Allemande ny fahaizana mandeha ambony tavoahangy 10 sy mandray zana-tsipika haingam-pandeha. Manasanao am-panajana aharitra amin'ny farany. Mbola mitovy fanomezana ny hoe leto amin'ny PMU tirelirany sabotsy 20 Desambra ho avy zao 203 115 000 francs tirelirany Quinte Plus io le mitady soavaly 10 tonga voaloha amin'ny lahatra azadino ary sabotsy ho avy zao fa 203 115 000 francs miandry anao. Kafalina reto klasy tokovavy ny tsy dia ny tokatrano amin'ny ity takariva ny fahina amin'ny 20 ny volana Desambra taona 2024 sy 2025 ity tonga anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika amin'izao fotoana izao manasanao mpanajana raha teo anaraka izany hatramin'ny farany vao makasika ny vokam-pifidianana avy hatrany itsika hanomboana ny fotoana dia vokam-pifidianana avy amin'ny birao-pifidianana miisa sy 450 sy 4,4 amin'ireo ray sy roa alina nova marina eny anivo ny senita tamin'ny fitora teo mahatratra 10 faingo 7 isanjato ny tahapavitrian'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa vokatra Vonjimaiky dia mitarika amin'ny salanisa raiky amin'ny 10 faingo 10 isanjato ny kandida Hery Rajaonarimampianina izay manana salanisa 7 faingo 10 isanjato kosa ny kandida Jean-Louis Robinson raha ny vokam-pifidianana izay voaray moa zany tamin'ny fitora teo. Fa hanoizatsika ny fampahalalam-baovao dia ny akon'ny vaovao izay voaray indrindra tao aoriana ny fankalazana ny fetin'ny Noely teo izany dia ny tombony isan'ireo marary tonga teny anivon'ny Asiera nandritra ny fetin'ny Krismasy. Ny teo anivon'ny Vonjitaitra dia nahatratra 7 ireo voaterina hiditra hopitaly ara-tokosaka 7 izany tamin'ny taondasa. 7 kosa no noraisina teo anivon'ny famelomanaina raha 7 izany ny taondasa 12 sy 20. Fanampanazavana no arantsika. Ya, hotoizatsika zany ny vaovao mahakasika izay tatitry ny fetin'ny Noely izay anisan'ny antony moa hidirana hopitaly tao anatin'ny fetin'ny tsy fahatserovatena noho ny fisotrotoka diso tafahoatra na ny coma éthylique izany. Akoatra ny mahafetiny andro dia maro ireo antony mahatonga ny olona iray ho tonga amin'izany tsy fahatserovatena izany noho ny fisotrotoka. Matetika dia ny fahasairanana ho an'ny mpiarabelona, ny fanakiviana, ny sy ny dokotera izy ireo saingy tsy maintsy ho tsaboana raha teo. Ny Andro Andrenarysoa no rahantsika miaraka amin'izay fanadihadiana izay. Tsy afaka mifety ny ankamaroan'ny olona ankehitriny raha tsy mandray kely. Maro anefa ireo tsy mahafantatra ny fetra farany zakany ka tonga amin'ny hoe mamitampona. Ny vola misy eo am-pelantanana matetika no mamaritra ny karazan'ny toaka sotroina sy ny fatrany. Tsy aretina ho an'ny tenany ihany no ateraky ny toaka sotroin'ny olona iray fa fanelingelenana ho an'ny manodidina azy ihany koa. Samy manana ny fiovantoetra ny tsirairay rehefa mamitampona. Be da be ilay olona tsy mahazaka ny toaka sotroina azonareo. Rehefa mamy izy tsy dia hoe mamo be fa rehefa avy misotro izy dia mandeha matory makany amin'ny tranony. Matoritory amin'ny lalana, miadiady amin'olona, ohatran'izany. Misy koa izany ilay izy misy toaka tsy zaka reny dia tena mampamamy be. Adalanina azy. Rehefa tokony fahatsiarinao efa tsy amin'ny forme tokony mody fa tsy mbola misotro foana dia avy eo manao tao fahatany.
Ny fahamamona faratapony anefa dia mety hitondratra amin'ny tsy fahatsiarovantena intsona ny coma éthylique. Ny fianakaviana no mizaka ny hamamony olona iray ao an-tokantrano matetika. Hatramin'ny androany, 7 ireo marary no raisin'ny sampandraharaha misana ny famelomanaina ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy-Andrenavalona noho ny fisotrotoka diso tafahoatra ka niteraka tsy fahatsiarovantena na ny coma éthylique. Fahasahiranana tsy azo idovirana ny an'ny fianakavian'ireo marary ireo eto. Izy tompoko nanao crise be tamin'ny 4 maraina dia tsy nihetsiketsika be izany dia tonga dia nanao crise be fotsiny izy dia tamin'ny 9 sasany izy nifoazinay dia tsy nety mifoha mihitsy izy dia avy eo izy nentinay tety amin'ny hôpitaly tamin'ny 6. Tsy maintsy entina aty amin'ny hôpitaly ho tsy azo avela ireo izy tsy nahetsika mihitsy izy dia tsy maintsy ny voatery nandeha taty amin'ny hôpitaly. Sahirana be mihitsy izay fa ny fety ny andro nefa ny vola tena tsy misy mihitsy fa sahirana be. Miankina amin'ny toe-batany tsirairay tsy fahazakana toaka raha nambaran'ny mpitsabo eto amin'ity sampandraharaha ity. Tsy voatery ny fatrany toaka ihany fa ny tsy fahafahan'ny vatana mandevina ny toaka noho ny tsy fahampitsakafo no matety pitranga amin'ireo tratran'ny coma éthylique mandalo eto. Miaraka amin'ny fidinany tahany siramamy ihany koa izany matetika. Raha ny hevitry ny mpitsabo dia ny tsy fisotrotoaka ihany no hitandrona ny coma éthylique. Tena mety izany aloha dia hoe raha azo atao dia tsy misotrotoka fa tsy misotrotoka ihany dia efahana misoroka ny coma éthylique satria mahatonga ilay izy coma éthylique avy amin'ny alcool izany ny coma. Ngamba atao tsy ho an'ny coma éthylique irery ihany fa ho an'ny olona rehetra izay misy coma izany dia torohevitra voalohany dia mamonjy toeram-pitsaboana izay akaiky indrindra na miantso dokotera ohatra ka misy dokotera manodidina ny tokantrano dia mamonjy aty amin'ny toeram-pitsaboana izay fa natokana izany hitsabo olona tsy maintsy amin'ny tena na hoe urgence na réanimation. Ankoatra ny fahatoranana dia mety hiteraka aretina any amin'ireo taova-fandevonan-kanina amin'ny vatana ihany koa ny fisotrotoka diso tafahoatra. Mahakasika izay vaovao izay hatrany saingy momba ny sakafo lanin-dady kosa indray dia tsy nisy ny fanaraha-maso nataony teo aniva ny ministeran'ny varitra momba ny sakafo lanin-dady tao anatin'ny 2 taona. Vanim-potoanan'ny fety mitobaka ny vokatra samihafa ary matetika dia mora sy takatry ny be sy ny maro ihany koa izy ireny. Maro ireo manadiady aloha izay vao manao mividy azy ireny afa-be ihany koa indrindra amin'ny fotoana tahaka izao anao avy hatrany dia mividy rehefa maheno ny vidiny. Fanadihadiana miaraka amin'ny namana Nandriana Rajanson. 2 taona izao tsy mbola misy ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny varitra momba ny sakafo na ny vokatra laniandro azon'izy ireo. Nisy sa tsy nisy ny fanaraha-maso, sarotra ny nahazo vaovao teny andrivin'ny ministeran'ny varitra androany. Raha ny tarehimarika farany kosa tamin'ny taona 2024, 7 taona ny sakafo laniandro sy efa simba no dorana ary saika sakafo be mpanjifa amin'ny vanim-potoana fety tahaka izao izany toy ny atody, mayonnaise, menaka, biscuit, bonbon sy ny sisa. Mitobaka izay tsy izy amin'izao ankatoky ny fety izao ireo entana fampiasa an-dakozia isan'andro. Sarotra ny alalàna, ny fahasimbana na ny fahalanian'ny dady amin'ireny entam-barotra ireny. Ho an'ny mpividy, tsy misy afa-tsy ny fahamailona ihany no vahaolana rehefa miantsena. Fa mail foana ka, fa misy akaiky ny fety ohatr'izao dia efa mijery daty foana sao misy entana famperime ireny. Mbola tsy sendrana hoe sakafo lanin-dady? Mbola tsy sendra ka. Misy tsara ary misy ratsy, misy efa ratsy ny mbola amidy. Jereko ny daty aloha e. Hoe tamin'y fa raha vao tsy misy dia tsy mividy aho. Manao an'izay foana mba hitandremako ny fahasalamako. Zaho kosa aloha tsy mividy raha hoany. Misy fanafody raha misy tratran'izany akaiky olona ankoatra fanafody ka misy sakafo. Manamarina na dentifrice na le an'ireny tsy mividy etỳ matetika. Tamin'ny taona 2024 ihany, 2020 no maty noho ny fihinanana sakafo simba sy lanin-dady. Na dia teo aza ny fanentana amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny entana avy amin'ny karana no voalaza matetika fa lanin-dady raha ny fanadihadiana natao. Eny amin'ireny fivarotana lehibe ireny anefa ireto mpivarotra amoron-dalana ireto no maka ny entany amidy.
Any asotro na laina. Any amin'ny karana. Alaina amin'ny carton zany le izy. Dia arakaraky ny rehefa azo amin'ny carton dia lanjaina dia zay no marotana anazy. Nangalana anazy ve? Zay maka isanandro ka. Satria zay mandalo isanandro, mandalo zay no mivarotra dia kelikely nalaina fa tsy maka betsaka. Misy dia velikatoire sa dia misy daty ny daholo ny entana alaina ika. Zay tsy afaka zay tsy maka belavela. Zay tsy maka stock zany. Ny anay entana amidy any. Zay tsy maka entana stock mihitsy. Raha ny rafitra misy eto Madagasikara kosa mandalo eny amin'ny ministera mivarotra avokoa ireo entana tonga eny anivon'ny serana tsambo anaovana fanandramana na échantillonnage. Ny ACSQDA na ny vondrana manokana misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana manome taratasy ahafahana manjifa ireo entana tonga ireo na ny certificat de consommabilité. Ny ministera mivarotra avy eo no nanome alalana ahafahana mivarotra azy ireo eny an-tsena na ny autorisation de mise en vente. Manodidina ireo sehatra ireo matetika no misy kolikoly mahatonga ny entana simba sy lany daty. Ako ny fankalazana ny fety izay dia efa vonona ny sary mahakasika ny fanedidiana izay nitanterahana teny anivy ny hôpitaly Asiera tamin'ity androany ity. Araka ny fanamboarana teo moa dia ny tombony isan'ireo marary tonga teny anivon'ny Asiera nandritra ny fetin'ny Noely. Teo anivon'ny Vonjitaitra dia natratra 770 ireo izay voatery nahiditra hôpitaly raha toa kosa ka 780 izany tamin'ny taondasa. 730 no noraisina teo anivy ny famelomanaina raha 780 izany any taona 2022 raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny 4 sy ny 5 Desambra farany teo, 730 ireo tonga teto anivon'ny sampandraran'ny famelomanaina ka ny 330 nandalo notsaboana fa ny 4 kosa voatery nahiditra hôpitaly. 40 tamin'izy ireo narary noho ny fihinanana fisotroana zava-mahafaty ka noho ny fisotroana toka diso tafahoatra ny 8 namono tena ny 3. Iray no ainana fohy. Ho an'ny teo anivon'ny Vonjitaitra kosa indray dia 270 ireo olona tonga teto ka ny 770 no voatery nahiditra hôpitaly. Olona 430 nahazo fitsaboana teto noho ny lozan'ny tranga teny Andalambe ka ny 220 tamin'ireo dia noho ny lozam-pifamoivoizana. Iray ihany koa ny ainana fohy teto amin'ity sampandraharaha ity. Vaovao mahakasika ny lafin'ny politika nanoentsika hanohizana ny fotoana amin'izao hariva izao ivoaka alohan'ny fahafito ny volana janoary ny voka-pifidianana Vonjomaika. Ny faritra Androy, ny faritra Omenabe, Anosy ary Analanjorofo no mbola tena tsy nazahoana vokatra ary vitsy ny vokatra tonga ny anivon'ny senita raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Midadasika sy lavitra raha teo moa ireo toerana ireo ka mampanasarotra ny fanangonana ny vokatra ho eny anivon'ny SRMV. Na dia izany aza dia voangana ao anatin'ny feptaona izay napetraka ny senita hatrany ireto vokatra ireto. Fanadihadiana mahakasika izay ary no arantsika. Ny 50 isanjaton'ny voka-pifidianana no efa tonga ny anivon'ny senita foibe amin'izao fotoana izao. Saika ny 10 isanjaton'ny vokatra isaky ny distrika sisa no andrasana dia ho feno tanteraka ny abelantanan'ny senita. Misy amin'ireo biro mpifidianana no manalavitra ny SRMV ka na dia miasa aza ireo helikoptera dia tsy maintsy misy izay fiandrasana izay. Mantety andro anefa mbola manana 10 andro ny senita amohana ny vokatra Vonjomaika na ihany koa tsy ofisialy. Nefa raha ny fandehanan'ny asa dia mety hivoaka alohan'izay fetrandro napetraka izay ny voka-pifidianana. Dia azo lazaina hoe mandeha aingaikaingana ihany ny fanangonana vokatra eto anivon'ny senita. Raha antsika miteny izao zany dia eo distrika 4 eo zany no ohatra ny mbola ambanimbany izay tahany fahatongavan'ny vokatra zay. Nefa moa rehefa dinina ireo faritra ireo dia faritra azo lazaina hoe midadasika ihany eto Madagasikara no sady lavitra. Anisan'izany ny Androy, Anosy, ny Menabe, tafiditra anatin'izay koa ny Analanjorofo. Tena olona mipetraka ka ny fahafantarana azy raha ka ny Menabe fotsiny zao no dinina le fahatongavany vokatra eo anivon'ny SRMV zany no nisiny izay fahatarana izay dia izay no mahatonga anazy mbola tsy tafakatra aty Antananarivo. 70 isanjaton'ny vokatra eny amin'ny biro mpifidianana kosa no efa tonga eny amin'ny senita izay mbola anaovana famitahana amin'izao fotoana izao.
Atreto kosa dia mbola tsy nahitana olana firy ny fanisana sy ny fampitahana izay nataony ny teknisiana teny anivony ny Voamera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Raha jerena zany statistika zany zao dia ny efa mihanika ny amin'ny 700 isanjato zany ny bureau de vote tonga eto anivon'ny CENIT atsika amin'izao fotoana zao. Raha ny électeur ihany koa zany no jerentsika dia efa mihanika any amin'ny 570 isanjato. Dikan'izay zany eo amin'ny 2 millions eo zany ny électeur andrasantsika. Nefa ihany koa nefa raha pahavitrihan'ny mpifidy no jerentsika dia 50 isanjato. Raha appliquentsika zay amin'izay 2 millions zay dia lasa hoe 1 million. Dikan'izay zany 1 million de voix zany andrasantsika eto anivon'ny CENIT dia tapitra zany ny fanangonam-boka eto anivon'ny CENIT. Raha ny fantatra hatrany dia efa misy ireo kandida na ihany koa olon-tsotra nanatitra fitarainana teny anivon'ny CENIT amin'ny tsy fahatomombanany ny fifidianana teny amin'ny distrika sy ny barao-pifidianana maro samihafa. Raha ho an'ny androany dia fantatra fa kandida iray tany amin'ny distrika ny Kongo no nanatitra izay fitarainana izay teny anivon'ny Fobe fiasan'ny CENIT tetsy Alarby. Mahakasika izay vaovaon'ny fifidianana izay hatrany dia ao anatin'ny fandraisana ireo fitarainana sy fitoriana samihafa ny CES ankehitriny. Efatra andro sisa hatramin'ny andro ahafahany ireo kandida ametrahana ny fitoriana eny anivon'ny ity fitsarana ity ary 10 andro no voalaza ny lalàna. Tsy refeo miasa manginana eny anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES taoriana ny 20 ny volana Desambra lasa teo. Na mbola tsy misy aza ny isa mazava dia efa maro ireo fitarainana voaray eny anivon'ny CES ankehitriny. Fanampanazavana mahakasika izay. Everina fa ho betsaka lavitra noho ny fitarainana voaray tamin'ny fiodinana voalohany ny fitarainana voarain'ny CES tamin'ny indray mandeha ity. Araka ny fanadidinana tao, fizaram-bola, fanodikodinana ny valim-pifidianana, fifamotoren'ny kandida samy kandida no ny resaka alabato no voto antony ny fitarainana ireo. Hatreto aloha ireo kandida solombavam-bahoaka no tena maro anisa nametraka izay fitarainana izay sy ny fitoriana ihany koa. Tsy nisy ny fanazavana feno amin'ny voto antony ny voalaza sy voarakitra amin'ireo fitarainana ireo akoatra n'ireo teboka vitsivitsy voalaza tetsy ambony. Tsy mbola nametraka fitoriana eny anivon'ny CES ihany koa ireo kandida filoham-pirenena roa mifanandrana ankehitriny na dia efa nihirahira osoka sy alabato aza ny andaniny sy ny ankilany hatramin'ny 20 ny volana Desambra ny makaty. Nankolafy Ravalomanana izay nanizingizana hatrany ny fisian'ny osoka nandritran'ny fifidianana ary mbola tsy nandresam-peo amin'ny fitarainana ho an'izy ireo. Tahaka ny fomba fiasa atamin'ny fiodinana voaloha efa mandinika an'ireo taratasy fitoriana voarainy ny CES ankehitriny ary mbola miandry ny fitoriana hatramin'ny 17 ny volana Desambra ho avy izao. Raha ny hita nefa dia maro ireo kandida izay nitaraina manoloana ny tsy fahatomombanana nandritra ny fifidianana. Anisan'izany ireo kandida tatsy taolany ary misy 20 amin'ireo farim-pifidianana 40. Ho andreto farany dia ny fizaram-bola nandritra ny fifidianana no nanaovan'izy ireo fitarainana. Anisan'izany ihany koa ny fitarainana ny kandida solombavam-bahoaka avy any Ampania, Marovoay ary Morombe izay nilaza fa ametraka fitarainana eny anivon'ny CES. Noho izany, betsaka ireo asa sahan'ny teratsam-pitsarana manokana ity na dia mbola tsy nisy mazava aza ny fanazavana manokana amin'ireo fitarainana voarain'izy ireo. Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ity izay manana 12 andro aorian'ny voka-pifidianana vonjomaika avoakan'ny CENIT amoahana ny valim-pifidianana filoham-pirenena ary manana 30 andro aorianan'izay amoahana ny valin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Eo amin'ny lafiny hatokarena kosa indray dia hotazonina amin'ny vidiny ankehitriny ary tsy hisy fiakarany vidin'ny solika hatramin'ny volana Jona 2024 sy 2025 raha nitapaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta ny fandohan'ny herinandro teo. Araka ilay tatitra izay natao izay dia ho fitsinjovana ny mpanjifa sy ny malagasy iray manontolo no anton'izao fanapahan-kevitra izao. Vokatr'izany moa dia andray an-tanana ny fitantanana ny sehatry ny solika amin'ny alalan'ny didim-panjakana laharana 13 sy 20 tsipika 15 sy 500 tamin'ny 2 ny volana janoary 13 sy 20 indray ny fitondrana ka ametra ny vidin'ny solika farafaratsiny mandritra ny enim-bolana voalohany amin'ny taona ho avy izao. Itoeraka izany ihany koa ny famatsina na ihany koa ny subvention ho an'ireo mpandraraha amin'izany sehatra izany dia ho famelona moa ny fatiantoka izy ireo sy ny elanelam-bidy no anton'izany raha ny fanazavana nandritra izay hatatitry ny filan-kevitry ny governemanta izay. Afamakasika ny fitaterana satria dia efa niresaka solika ihany isika dia fahasorenana izay no azo ilazana ny vokatry ny gaboraraka taon'ny fitateram-bahoaka eto Andrainivohitra amin'izao fotoana ny fety izao.
tsy misy intsony ny fanarahamaso raisy ny coopérative etsakilany dia tsy mitsambitombo ny contravention mivoaka ny anivo ny police pirenena misahana izay fifamovozana izay raha tsika ary ny fanadadiana irahana amin'ny namana nandrianina Rajanson. Manararoatra sy manao izay sympatiny amin'izao fotoana ny fety izao ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Misy amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny no manao tapa-dalana azahoana mamerim-bola aingana. Ny sasantsasany amin'ireo kooperativa mivoaka ny renivohitra kosa mampiakatra ny sarandalana rehefa ora fodiana. Ohatra, efa nahatratra 500 ariary ny zotra mahazo ny mahitsy. Ny 420 sy omaly 520 desambra raha izany amin'ny andro andavanandro. Ifanilihana ny fampiarana ny lalàna, tsy afa-manoatra ny mpanjifa. Izay amin'ny ankapobeny tsy mbola afa-po amin'ny kalitaon'ny fitateram-bahoaka izy ireo. Tsy mahagaga aloha raha hoe betsaka ny savorovory indrindra fa ny moa zany ny transporteur zany ny fitaterana zany satria andro fety zao fety anankiroa mifanarakaraka fa tsy dia samy tsisy mihitsiny na ny mpandeha na ny mpitady zany fa dia samy manao izay atongavana zany mba irina zany mba tokony mba anaja ny lalàna zany ny code de la route zany ny famille zany fa tsy ampijaly ny mpanjifa mihitsy satria anita fa andro fety androany ka dia samy manao izay tsy tokony anao manao izay sepatiny zany ny famille. Amin'ny tany filaminana koa tokony mba manaja ny asa mihitsy zany manasazy andreo izay mandika an'ilay lalàna zany le mitododo zany fa tsy tonga hatrany amin'ny fara mihitsy zany. Lasa voaosihosy zao ny zo amin'ny mpanjifa amin'izany satria mpanjifa ohatra any amin'ny farany miala dia lasa tsy manana vola fa tsy frais tokana izy nefa any amin'ny tapany ny ajanitra zareo dia tsy mety. Hoe zay atongavana zany no aingany ianao zany amin'ny fiainana dia tsy mitady zavatra tsara tsy mitady zavatra tsara ratra manko hoe fa rehefa hoe maika dia miditra dia naiza mpetrahana dia naiza dia mitaingana ny tena. Tapitra ihany ity ny taona tsy ho amin'ity 2024 ity intsony ny tsaharan'ny kalitaon'ny fitaterana raha ny zava-misy hatreto. Eo amin'ny lafiny fitsipifehezana raha ny fanazavana voaray teo anivon'ny UCTU na ny fivondronan'ny kooperativa eto an-drenivohitra ny lefitra ity vondrona ity amin'izao vanim-potoanan'ny fety izao mba ahafahan'ny tsirairay manao fety araka ny tokony ho izy. Mipetraka foana zany ny organisation rehetrarehetra surtout ho an'ny taxi be zany dia tanina mihitsy mba hanatitra ny olona hatrany amin'ny primus miainga any amin'ity primus makany amin'ny terminus zany ny taxi be rehetra fa mba tsy sodikodina an-dalana fa ny fandaminana momba an'izay zany mipetraka foana fa ny ezahana indrindraindrindra zany ho an'ny chauffeur mba hanaja ny lalàna ny fifamoivoizana satria be da be le tômôbila amin'ny famoivoizy zao amin'izao andro fety zao dia manaja an'le fifamoivoizana mba hiezaka tsara koa hiditra anatin'le refuge rehefa manala olona na mandray olona. Na misy aza ny lalàna amin'ny feny kooperativa, sarotra ny mifehy sy mampanara-dalàna ny taxi be sy ny mpitati-bahoaka eto amintsika amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Manodidina ny 20 hatramin'ny 30 isan'andro ny contravention avy eo anivon'ny police pirenena nanomboka ny 13 desambra farany teo. Izany hoe mitombo ny tsy fanarahan-dalàna rehefa fety. Taratasy mpiarakodian'ireo fiara fitateram-bahoaka ny 30 isanjaton'ireo taratasy mpiarakodia voaray eny anivon'ny police pirenena misahana fifamoivoizana. Midika izany fa manararoatra amin'ny mahafety ny andro ny mpampiasa fiara sy moto amin'ny ankapobeny. Vaovao afakely sady malina no mahatsikaiky kosa no itsika noizana ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity dia lehilahy iray miavaka. Raha ny afaizany mandeha ambony tavoahangy sy mandray karazana zana-tsipika na ihany koa flechette no tanterina aminao. Anisan'ireo voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness 724 ny talentany ity lehilahy iray ity ary nandraisany ihany koa ny mari-pakasitrahana roa fanampanazavana mahakasika izay. Tsy zazakely milalao akory fa efa tena olo-dehibe saingy miezaka ny manao zava-bita miavaka i Joe Alexander teratany Allemand. Araka izao hitantsika izao isan'ny mampiavaka azy ny nahazo ny mari-pakasitrahana sy diplôma manokana ny fandehanana ambonin'ny tavoahangy ka tavoahangy 80 alahatra amin'ny alavirany 9 metatra mahery no andehanana manaraka ny alavany ary tsy nisy na dia iray aza nampitongilana azy 12 minitra no avy tany mandeha manitsaka ny vavan'ireo tavoahangy ireo. Fifatoana sy teknika eo ampamindrana ny tongotra roa no ampitana amin'ny tavoahangy rehetra. Nekeny teo anivon'ny Guinness Books mihitsy ity zava-bita ity ary tafiditra ao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka taona 2024 izany. Ankoatra izay, isan'ny fahaizana manokana ihany koa ny talentany.
misy samyjanatsipika na flechette atoraka. Itony karazana zanatsipika itony izay sady maranitra no mila alefa mafy mba hitsatoka nefa samboriny amin'ny tanana. Fifantohana miaraka ingana ihany koa ny anaovana izany ary mampitolagaga ihany koa izany. Isan'ny tanjony hoe ekeny izao tontolo izao fa mahavita zavatra tsy vitan'ny olona afa mitovy aminy. Hatreto aloha miavaka i Jo ary ampolo taona no efa niomanany sy nanaovany fahazarana tena ahafahany miavaka toy izao. Raha ny eto amintsika eto Madagasikara aloha amin'izao akatoko ny fety izao ilay mandeha ambony tavoahangy mety ho azo ianarana ihany rehefa lany ny ao anatiny raha ny amaroan'ny mpiondana fa ilay mandray flèche kosa leo tsy andramana. Na dia mbola normal aza ny fitenin'ny tanora azy fa sady mety andratra no anahirana ny mpiara-mifety ihany koa. Tsy fianatra ao an-trano ihany koa ity misambotra flèche ity ho an'ny ankizy. Antenena fa ho hita eny Analakely indray ireo tanora anao izany afampisehoana tahaka ny hitantsika tamin'ny fahita lavitra teo izay. Afavaovao izay voaray amin'izao fotoana izao dia fantatra ary androany tamin'ny taratasy izay nalefany tamin'ny site officiel ny Ankolafy Ravalomanana fa andefa manampahaizana amin'ny lalàna afrikana tatsimo Andriamatoa Marc Ravalomanana izany hoe ny filoha teo aloha anampy an'ireo izay efa nivon'ny mouvance Ravalomanana sy ny atoko avana. Ny raha ny fantatra moa dia n'olotsaina sy anampy an'ireo manampahaizana avy amin'ny candidat Jean-Louis Robinson no antondian'ireto manampahaizana eo amin'ny sehatry ny lalàna alefa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity hitondra ny fitoriana eny amin'ny CES moa no atongavan'ireto vahiny ireto raha ny fanampanazavana azo hatrany araka ilay fanambaranao teo dia manana hatramin'ny 17 ny volana Desambra ireto farany ametrahana izay fitarainana sy fitoriana eny anivon'ny CES izay. Dia izay ihany koa no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity tompokilasy tompokovavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoana anao indray ho amin'ny rapitso amin'ny indray ary mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeona ho amin'ny manaraka indray.